nisan'ny fitaovana magnampy fampatrana koa no mahantra ka anay zany le toetsainay ny ekipa commune hampateza tsy ampiova fananany manan-karena ary atakoa zay sitonana ny mahantra mba hiakatra ambonimboniky koa ny fari-piainany. Sa dia miara-miombona antoka amin'ny commune amin'ny lafin-javatra maro. Ny voalohany dia ny fanatsarana ny tolotra ara-service ataon'ny commune. Ny faharoa ny fangorona ketra. Ny fahatelo ny fanetanana ny mponina rehetra indray anjara amin'ny fandrafetana sy fanatanterahana ny teti-bolo. Dia eo koa izany ny fitadiavana mpiara-miombona antoka hafa mba ahafahana mahazo enti-manana bebe koa. Ary ny farany ny fanampianan'ny commune hiara-iasa amin'ny commune manodidina mba ahafahana manetsika ny toe-karena eo anivon'ny commune ka sady tsara ny fari-piainan'ny commune noho ny zava-misy eo aminy no mihatsara ihany koa ny toe-bolan'ny commune. Mandritra ny dingana fahaefatra sady farany ny fiara-miasa ny programa SA sy ireo commune navondrona commune dia mirona bebe kokoa amin'ny fandrosoana ara-toe-karen'ny faritra. Izany dia avy amin'ny alalan'ny fiara-mientan'ny ankolafikery samihafa mivondrona miatrika fanampy fanarahana. Anjomanakona dia anisan'ireo commune notohanan'ny programa SA nanomboka tamin'ny taona 2004. Ny fahitako ny olana misy eto amin'ny commune Anjomanakona zany ro nahatonga hitarika na hitondra fampandrosoana eto amin'ny tanàna. Indrindra moa rehefa tonga ny fantarana sasa dia nisy fanofana maro lafy ny hofana tamin'izany fotoana izany dia ny fanaovana visite sazy maka amin'ny faritra maro samihafa. Dia nagnofana zany tamin'izay fotoana izay sevena ry Anjomanakona mba hitoevan'ny tsoro mandidy zany vokabary. Rehefa tapenana ary ny maso ny olona avy Antananarivo dia tonga eto Anjomanakona dia toy ny mbola Antananarivo ihany. Rehefa ina zay reto mba toy ny anjany ambarotra zaka izany. Anisan'ny songadina ary azo lazaina hoe fitaratra mihitsy ny commune Anjomanakona eo amin'ny lafin'ny izay fifampitondrana ifotony sy fampiroboroboana ny ara-toe-karen'ny fotony izay. Anisan'ny mampiavaka azy amin'izany ny fahaizan'ny manetsika ireo hery-velona rehetra sy mpisehatra maro samihafa ao anivon'ny commune ary indrindra ihany koa fa ny fahaizan'ny mitady mpiara-miombona antoka ara-teknika sy ara-bola amin'ny fanatanterahana ny tetikasa laharam-pahamehana no faritana miaraka teo anivon'ny commune. Voafaritra ho vavahadin'ny distrikany Manandrina Anjomanakona ary commune manana tombony lehibe ara-toe-karena. Avy amin'ny Lemakankona izay fambolen'olona vary no niavian'ny anarany. Raha 700 hektara ny habeny, iraika amby 300 dia mirakotra ala tapisy zava-maniry azo avadika ho fanafody. 400 voavoly ary ny 720 ambiny tsy mbola voatrandraka. Ny olona mako zany matahatra birao dia ny azy zany misy style dia rehefa tonga ny andro tsena dia managnadin-dreo ao zany mivezivezy ao anatin'ny tsena ao maka hevitra resadresaka ao anatin'ny tsena zany no hatanao problème na zavatra mety hetan'ny olona ohatra zany iny amin'ny lanonana na fahoriana na amin'ny fotoana rehetra moa zany tsy fidy io fa ny ala zany fitaovana tena ilaiko sy tena tiako ny miara-miasa amin'ny adversaire politique sotomboka izy zany hiara-miasa amina dia mihafahafa ary esy zany zahay zany zao ny ekipa adversaire rehetra tamin'ny fifidianana indro mandat zay dia miara-miasa agnamiko aby fa tsisy adversaire hatramin'izao. Isaky ny zoma andro tsena dia mivondrona ao Anjomanakona avokoa ny mponina avy amin'ireo commune manodidina. Mihodina ny vokatra ary mivezivezy ny mpanangom-bokatra. Isa-taona voatabia sy vomanga 100 taona, akoho 400 sy 4 alina, kisoa 400 sy 4 alina, satroka tsihy 700 sy 400, lamba landy 700 sy 300 ary kristaly 300 taona avy amin'ny Anjomanakona no amidy any amin'ny tsena paritra sy tsena nasionaly. Tika Anjomana zany tokony varotrana sy tokony vidy any tambany vohitra. Ao famotisa dia ny fiaina ny fanentanana tokony indrindra. Tokony tambany vohitra zany no mivarotrana amin'ny fonctionnaire. Ianao zany mila mampiasa ny tany misy zany ny tatsaha dia mila ihany koa zany mampiasa ny herintsandriny mba hahafahana mampidi-bola fa tsy andany vola amin'ny zavatra vita ny herintsandry. Ny andraikitry ny maire ato dia manangona ny hetahetany vahoaka avy amin'ny
fokotany 250 ary izahay atonjomanakona na firy habeny apport bénéficiaire zay ifanarahana amin'ireo partenaire dia zahay ato dia tsy matahotra mihitsy ny miroso amin'ny asa. Raha fa fidetsia zany commune dia manao fivrem-be dia miheonao aby zany ny fokotany indrindra fa ny ben'ny tanàna, ny conseiller ary ny CDC, ny gendarmerie, ny délégué mpanjakana ary ny dokotera. Dia tetika nataonay voalohany dia ity trano pokon'olona ity, dia faharoa moa zany dia ny terrain de foot sy ny basketball. Vahoaka zany dia faly dia afaka mandroso satria faly izy hampandroso ny commune. Rehefa voafaritra ireo tetikasa lahara-pahamehana dia manana safidy roa ny commune anatanterahana ny asa. Na izy miara-miasa amin'ireo mpiara-mimbonantoka, na izy mampiasa ny heriny manokana sy mampandray andraikitra ireo mponina isa-pokotany ary ireo sampandraraha teknika voakasika izany. Ny fomba nanatanterahana asa ataon'ny commune zany voalohany zany rehefa tapakevitra fa atao ny asa dia nanakona vary zany roapolo-kapoka-kotry ny vatandahilahy ato anatin'ny commune. Sady amin'ny fotoana anangonana ny vary zany no anatanterahana ny hady fototra. Rehefa vita zay dia manakana rafitra hitatana ny tetikasa hatramin'ny fidiana piasa zany hatramin'ny fampiasana ny volo zany rehetrarehetra zany ny commune mialatsy ao anatin'ny fitantanana fa ny commune zany dia mpanetsika sy mpanentana fotsiny loasan'ny commune. Ny ao anatin'ny rafitra zany dia misy fitahian'ny commune, mpanolotsaina, chef fokotany, ray aman-dren'ny mpianatra, mpampianatra. Ireo ihany koa zany no mitady masao zanatany hanatanteraka ny asa. Dia avy eo zany io rafitra io koa zany no mitady le olona hividin'ny vary zay masahy lafa. Zany hoe atao lavatsy zany ny vary, haza ny vola dia ireo rafitra eo zany no mividy ny briky amin'ny alalan'ny vaty midina. Dia izahay ao anatin'ny commune manao fanaraha maso fotsiny zany ny fahavitany asa. Fa rehefa vita zany tafatsangana ny trano dia anjaran'ny commune zany mitady financement ampatin'ny hafa zany hanaovana ny finition. Fanorenana ny braon'ny gendarme. Fanambarana ny zavatra rehetra hoety magnatanteraka an'ity zany dia tsy misy fanampiana tamin'ny commune fa vahoaka ihany nagnatanteraka azy. Ohatra amin'izany famoriam-bary akotry, roapolo-kapoka isan-dahy dia ao koa ny fotsim-bary ary teo koa ny lela-vola izay nazahoana vola 2 tapitrisa ariary mahery. Fanorenana ny lycée. Nangatahana lycée zany dia ny hoe fijalian'ny ankizy handeha ho any aman'andrena mifandrim-pahalemana zany dia voalohany natao zany dia 2,000 isaky ny feno 7 taona ro narotsaka. Dia rehefa avy eo zany dia nanao fety. Ray aman-dreny zany nangady fototra dia nanana anjara koa zany ny ray aman-dren'ny mpianatra fasina rodaba. Dia vita tsangana io ny trano dia voahy teo amin'izay ny vao nitady vola tamin'ny FDL hanaovana ny finition. Fanamboarana ny lalana makany amin'ny fokotany Nambero. Nanamboatra lalana niona mba hamohana ny vokatra toy ny voatabia, mangahazo, vomanga, vary sy ny sisa. Ka ny rehefin'ny lalana izany dia eo amin'ny 20 kilometera eo zany tao anatin'ny 2 volana namboarana azy dia vita. Ireo zava-bita ireo no manamarina fa afaka mampietsika tsara ny loharano-karena ao ampelantanany na kely aza ny commune anatanterahany ireo tetikasa lahara-pahamehana. Raha ny fahatanany zotom-pon'le olona dia tena mavitrika satria le asa ataon'ny commune zany rehefa manentana le ben'ny tanàna misy délégué isa-pokotany zany efa mitsaondoha agny dia reo indray no mampita aty amin'ny vahoaka dia ny vahoaka zany mahita an'le hoe fiaraha-miasa mangarahara sy madio ary tena mazava hita tsara le fipetraky ny asa vita dia tena mazoto mihitsy zany le olona amin'ny fandraisana anjara na le resaka hoe herisandry zany na fandoavana zany. Sinariny filo mba hitarika sanaso tenenivony fokotany sy commune koa izany. Io zavatra mitranga hitantsika eto anatiny zany dia ity zany dia fety fitadiavam-bola izay iarahana i commune ray manontolo. Fa ny fahasalamana tena foibeny fitadiavam-bola izy ity hahazahoana vola hividiana plaque solaire hapetraka amin'ny hôpitaly. Zany hoe zany tanany olona avy amin'ny fokotany mitondra vary aty amin'ny commune izay fohy le izy mba mitsidika zany dia mahazo betsabetsaka ny vary dia rehefa tonga aty amin'ny hôpitaly zany ny vary dia io vary io zany no avadika vola
dia miaraka amin'ireo karazana zidonnaire sy ny karazana maro samihafa ireo zany hampihana zany hividina plaque solaire ny hôpitaly. Ny olana misy eto amin'ny hôpitaly zany dia tsy misy ny jiro, dia rehefa tonga zany ny olona amin'ny alina na mpiteraka na mpangala fanafody indrindrindra ny maratra dia somary mandalo fahasahiranana kely zany satria dia sarotra ny hanatanterahana an'ilay asa. Fahitana any mera zany dia olony fohy izy ary manao fitantanana mangarahara. Misy ny domberina mivaingana any amin'ny vahoaka any amin'ny fokotany ka izay no mahatonga anay vehivavy sahirana marisika amin'ny fandraisana andraikitra sy asa eto anivon'ny commune. Tahorin'izay ary dia mahatratra ho 5,20 ny hetra tafiditry ny commune Anjomanakona. Maro samihafa ireo mpiara-miombonantoka niara nisalahy tamin'ny commune tamin'ny famolavolana tetikady, fanatanterahana ireo karazana fanofanana ary tamin'ny fanavaozana foto-drafitr'asa. Miara-miasa amin'ny rafim-panjakana toy ny Cisco, ny gendarmerie, ny DRTR, ny distrika ary ny faritra ihany koa ny commune. Agnay zany rehefa misy fiatsika tao na misy programme asa tena hatao na manana problème tena vahana, ohatra hangataka ny lycée dia miaraka miainga makamy drenab zany délégué, ben'ny tanàna, président conseiller, chef ZAP, proviseur, ny docteur miara manao diabe zany makagny hanao demande ny lycée. Zany zany tsy hoe ny maire reny manao azy fa ny équipe communale ray manontolo. Anisan'ny commune anisan'ny lehibe na dia kely aza ny ponao aminy ny Anjomanakona no niezaka izay vitany ka nahatonga azy hoe mahazo le loka tamin'ny fananana resatam-pirenena isaky ny commune dia heverinay fa zavatra lehibe zany. Ohatra zao ny zavatra natao n'Anjomanakona ny nahatonga ho hampatroana ny région manontolo dia ohatra zao ny fanangonana ny hetsy. Ny hetsy io manko ny fitaovana ny compagnie ny fivotroboaka tsiraipaefana raha tsy manana ressource ho azy manokana ankoatra le subvention omena azy dia tsy mahita. Any Anjomanakona zao ny olona no mividy masom-boly. Any Anjomanakona ny olona mijery hoe ny fambolena voasary isa-tokantrano. Anjomanakona anisan'ny fiaraha-miasa tsara indrindra tamin'ny sécurité ny gendarmerie supérieure ka mahatonga na dia misy aza le halaboty sy namandrehetrehitra sy ny vary zone mena tikatra anisan'ny zavatra filamatra Anjomanakona. Ny commune dia nagnampy ny fikambanana tasaha marobe tato amin'ny commune n'Anjomanakona ary miara-miasa amin'ny DRDR amin'ny resaka fanofanana ara-teknika nagnampy ihany koa tamin'ireo resaka fananana ny barazy dia nagnampy tamin'ny hoe fambolena vary an-tanety ary ny zara-masom-boly mihitsy zany ny DRDR tamin'izay sy ny commune dia vary folo kapoaka anisan'izao azy zao na boly folo kapoaka ary anisan'izany nahazahoako loka vilagny be teo amin'ny voan'ny commune n'Anjomanakona. Mba hanovanay zany hanatsarana ny toe-tsainan'ny olona te-tanàna dia nanao paikady izay commune hanao fananana tatsaha mendrika toy ny voly vary ara-teknika dia ny fambolena anana dia ny voly voankazo na resaka voly maharitra. Mba amahana ireo olana iraisana toy ny fandriampahalemana, ny hetra, ny fanabeazana ary ny toe-karena, Anjomanakona dia nitarika ny fiara-miasa n'ireo commune manodidina ka nametraka ny rafitra OPCI. Raha ny hoavin'ny commune zany jerevana dia misy tanjona anankitelo lehibe zany handamianay ny fampanosana eto amin'ity commune Anjomanakona ity. Voalohany dia ny fampiroboroboana zany ny OPCI izay efa miara-miasa amin'ny commune n'Anjomanakona. Dia ny faharoa zany dia ny fampiroboroboana ny lafiny fizahan-tany. Dia ao anatiny koa zany ny resaka fomba hivarotanay na hampiroboroboana ny vary mena tokam-pana izay mampalaza an'Anjomanakona. Dia ny magnaraka izay indray fampiroboroboana ny vary an-tanety ary magnaraka izay dia ny fanaovana voly maharitra toy ny ravitsara hitanao zany toy ny voasary zao dia efa karazana vitrine ty ampisehoana ny olona fa mila zany tsika manao famokarana mba maharitra zany mba tsy dia hihinana fambolem-bary ny tanimbary satria ny tanimbary efa mihetery dia mba tokony ianao zany voly maharitra toy ny voasary zay rahantsika mahita zao. Nandray an'le fampifofanana izay nataon'ny programme projet rehetrarehetra natao izy ka nahazo any hoe izy aza ny ambassadeur suisse ny derazy manokana misy tamin'ny fotoana sasany hoe misy ny programme dia nampianatra anay plus malin ho ny fahaizany mitarika anisan'ny lehibe indrindra indrindra fa ny fahafantarany hoe inona ny zavatra tadiavan'ny olona izay feheziny. Izaho zany raha manatrehetra tsy latsaka bentanay intsony na lahany mandahy na tsy lahany raha tsy lahany
dia manana fanantenana zany fa ny asa fampandrosoana izay nataony eto amin'ny commune dia mihona fa tsisy fiovana. Ny antony zany a dia tsy aho rery zany ny formena fa misy ekipa maromaro hoe ny conseiller, ny exécutif, ny comité de développement communal, ireo service technique ireo koa misy azo fiofanana, chef fokotany ka mihona fa raha ireo ekipa ireo no eo tsy tokony zavatra miova. Ary le zany a fomba fiasa raitraom-ponay zany a le resaka fanaova fiainana isan'ny principe de bonne gouvernance. Zany hoe efa iainina io zany ka raha misy fiovana io zany dia ny vahoaka no manaitra azy ary vahoaka fa zazana zany a fomba fiasa zany. Any Anjomanakona dia ahitana ihany koa alatapy, rian-drano azo avadika herinaratra, zohy ary ireo vokatra samihafa azo avy amin'ny landy. Mirakotra arenakibon'ny tany toy ny grenat, ny granit rose, ny cristal izay mitana ny laharana faharoa eran-tany amin'ny lafiny arakalitao ary ny lova kultoraly toy ny tranomena eto Falarivo. Arak'izany ary ankoatra ny fahaizan'ny commune sy ny mponina ao aminy miara-mientana ka nafahan'izy ireo mandroso hatrany, Anjomanakona dia manana tombony manokana amin'ny lafin'ny fizahan-tany sy toe-karena izay mbola azo tandrahana tsara.